Anio dia manao hetsika fikena mitafiavana sy fitiava-mahatratra ny fikambanana mouvement. Na ny hetsika ny olona manana vilama Madagasikara, mouvement vision unique de Madagascar. Ny antony dia tsotra be, dia raha mahafantatra ny zava-misy eto Antananarivo ary etona sady izahay dia miara-miory amin'ireo miara-mony na izany ireo miara-mifankatesana na ireo raha-fananana rava-trano ny toetrandro izay ratsika malala fa ratsy dia ratsy tokoa amin'izao fotoana izao. Na izany aza nefa dia tontaona koa ny andro voalohan'ny taona dia ny hetsika izay fikambanana sy ny mpikambana rehetra miaraka amin'ny fokontany 420 eto amin'ny tany voalohany mba hanatanteraka an'izay andraikitra eo amin'ny maha-mpiara-belona, eo amin'ny mpiara-monina dia ny hoe fifanampiana, fifanohanana raha toa ka misy voina sy loza toy izao dia tsy hainay ny tsy hiaraka sakafo hiaraka amin'ny tanana sy izay kely anananay mba hanamariana amin'izany hoe tontaona nefa ihany koa izao voina iarahantsika mahita eto amin'ny firenena. Ka sady mampahery ny mpiara-belona no teny entinay dia hoe azo atao tsara ny fanampy amin'ny samy malagasy raha toa ka tena vonina tokoa ary izay ny asan'ny fikambanana izao dia mifanampy eo amin'ny asa sosialy amin'izay tokony atao. Indrindra moa fa dia ny tany voalohany izay nangataka fiara-miasa taminay amin'ny alalan'ny fokontany 420 dia miaraka amin'ny sakafo amin'ny olona roa arivo eto amin'ny tia Bourkina ty izay. Araky ny mahatontaona izay moa amin'ny androany dia misy koa zany ireo karazana mamy izay hozaraina hamakivakiana ny taona engany mba ho mamy hatrany ny fiainana na dia mafy ary izay foana hoe makahery hatrany ny mpiara-belona ny mpiara-monina fa azo atao foana ny mamanilana rehefa misy ny fifanampiana eo amin'ny fikambanana sy ny olona ao amin'ny mpiara-monina. Ny tena marina ny fikambanana mouvement na mihetsika ny olona manana vilama Madagasikara dia miara-miasa amin'ny rehetra eo amin'ny sehatra ny sosialy sy ny toe-karena. Araka ny voalazana ambenimbeny dia ny hoe marina fa misy ny raharaha politika izay tsy hafenina fa manahirana firenena fa tsy azo adinoina ny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena n'ity firenena. Noho izany dia tsy hoe mandeha amin'ny fokontany ny zavatra ataonay fa arakaraka ny anananay koa no ampelantanana sy ny tena hita fa hoe tokony ho tanterana sy ho ampina. Tsy izao fotsiny koa nefa ny sehatra hiasana na hiasan'ny mouvement fa maro dia maro fa izao aloha dia amin'ny mahatontaona ho ihany mbola averiko samarisokany amin'ny fisian'ny voiny dia ny loza voajanahary toy izao dia mitondra izay tolo-tanana kely amin'ny fiaraha-misakafo fanehoana izany fifankatiavana sy fiarahana.